De mbola manonona ny fiadanan'ny tompo ho ansika sirairay avy indray zay mpanaraka an'izao fandaharana izay iarahsika eto amin'ity fahita lavitra ity zao. Le Andriamanitra manakarepasoavana ania hameno anao Andriamanitra manakarepasoavana no hamangy ny tokantrano misy anao satria Andriamanitra te haneho ny fahasarany amintsika de hiteny amintsika indray izy eto amin'ity toerana ity androany ilay teny mitondra fanasitranana, ilay teny mitondra vahaolana, ilay teny mitondra fiainana. Ko andeha ary tompoko, andeha hanondroka ny loha indray hianso n'ilay Andriamanitra ivavasika, ivavaka, iresaka aminy hametraka ihany koa an'izao afatra izao eo ampelantanan'ilay izy mpahary asika izany. Tao ary ivavaka sika tompoko. Jehovah raina isara indrindra izay ny an-danitro, sy misahatra ny misaotra sy midera mankalaza ny anaranao noho ny amin'ity ora sy fotoana ity izay afahanay indray mandreny amin'ny teninao. Tompo malala ny teninao de ainao an'izay mahazoazo ny fanambarana azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Vangio zao tokantrano mampandroso ny fandaharana izao, sitrano ny aretina misy eo aminy, vahao ny olana misy eo aminy, matoky ny tananao mahery ao, mampitondra teny ahy ianao ka de mitoera atao anatiko fanamasina, aza vela isina iotrana ilasaka ny teny ampitondranao fa aoka zay tianao ho renireto olonao ireto no ampitondranao ahy eto amin'ity toerana ity, ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, tonga de hiditra ao anatin'ny afatra isika ka ety ampiandohana de tiako ny mampahery anao mba haharitra hatramin'ny farany amin'ny fianonany afatra ianao zany satria azoko antoka fa manana anjara amin'izao tenin'Andriamanitra izao ianao ary ianao indrindra no natery ny fanan'Andriamanitra naniraka eto amin'ity toerana ity mba hitondra famelombelomana ny ao anatinao, hitondra fahasarana ao anao, hitondra anao amin'ny fiainana tena izy izay programan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika olombelona izay noariny izany. Andeha ary tonga de hanokatra ny baibolisika avy hatrany isika ny tenin'Andriamanitra ovakisika de ny ato amin'ny Lioka toko faha 7 zafady Lioka toko faha 7 ny andininy faha 7. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Jesosy, izay zavatra sy hain'ny olona de hain'Andriamanitra. Averiko, hoy Jesosy, izay zavatra sy hain'ny olona de hain'Andriamanitra. Ovakisika ihany koa ny ato amin'ny Jeremia toko faha 2 ny andininy faha 7. Jeremia toko faha 2 ny andininy faha 7. Indro izao no Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, mo misy zava-mahagaga izay sy haiko va. Averiko vakina, indro izao no Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, mo misy zava-mahagaga izay sy haiko va. Ry havana malala, ny afatra nampitondran'ny tompo ahy eto amin'ity toerana ity androany amin'izao fahita lavitra izao de ny meko ny lohateny manao hoe sy misy zavatra sy hain'Andriamanitra atao. Averiko, sy misy zavatra sy hain'Andriamanitra atao. Anatin'ny adriolana ny fiainany zanak'olombelona amin'izao vaninandro iaina sika zao. Eny fa na de enao mpanaraka ny fandaharana io azy de matoky sy mino fa mety anatin'ny olana ianao io, mety anatin'ny ady ianao io, mety misy zavatra saribahana iainanao ankehitriny. Nefa noho ny amin'ny fitiavan'ilay Andriamanitra raisto mahary ny lanitra sy ny tany, ilay tia asy tianao de mamangy ny tokantranonao izy amin'ity ora sy fotoana ity ka maniraka satria za de efa nanaiky no iraka hitondra teny mahasoa, hitondra vaovao mahafaly, ilay vaovao mahafaly hitondra vahaolana ho an'ny fiainanao, ilay vaovao mahafaly amany olana misy eo amin'ny fiainanao ary anambara n'ilay Jesosy vahaolana izay milaza amintsika manao hoe sy misy zavatra mahagaga izay sy hainy. Manana finoana fa ilay Andriamanitra ivavahako, ilay Andriamanitra toriko aminao, ilay Andriamanitra ivavahanao, mino fa ivavahanao ihany koa de manana tanjona tsara ho aso anao, te amany olana misy eo amin'ny fiainanao io ary ny programany tsy miova. Ety atany ianao mahita fiadanana, miala eto ianao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Averiko, ety atany isika izasy ianao mahita fiadanana, miala eto kosa izasy ianao
ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Inona ilay teny nambarany teo, mbola veriko vakina. Hoy Jesosy, izay zavatra sy hain'ny olona de hain'Andriamanitra. Hainy ny manasitrana an'io aretina misy eo aminao io. Hainy ny mamahany olana misy eo aminao io. Hainy ny mitondra n'io mahavesatra anao io. Aza sina fisalasalana eo am-pianonany ty havatra ity. Mino aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra fa amin'ny famanana ny ty havatra ity ho sitrana ianao. Ivay olana misy eo amin'ny fiainanao io. Ho fifalianao anao ity androandroany ity. Ho fifalianao anao ny toy ny tantaram-piainanao. Ny mampalahelo mako raha lasana bavy. Maro ny olona miaina amin'ny teny hoe indrisy. Maro ny olona miaina amin'le teny hoe manao ahoana ry ty fiainako ty e. Maro ny olona miaina amin'le teny hoe mbola misy fanantenana ve ny fiainako. Donc izy rehefa sika ty ten'Andriamanitra anankiray ty e. Atao amin'ny Jeremia 2:7. Andininy 7:7. Jeremia 2:7. Andininy 7:7. Zao vaky ny teny. Indrisy Jehova Tompo. Indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao aizitra. Ary sy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Ny mpanompon'Andriamanitra Jeremia, le mpaminany Jeremia eto, de laha tafateny ny vavany nanao hoe indrisy Jehova Tompo. Zany hoe le teny hoe indrisy de tomampiseho misy zavatra sy mifanaraka loatra amin'ny eritreretina nga. Misy zavatra ohatrany mandisy fanantenana nga. Misy zavatra ohatrany hoe makivy nga. Nefa eny parana izy de milaza an'le teny manao hoe sy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Maro ny olona miaina amin'le teny hoe indrisy ankehitriny. Nefa mbola manery anay ny fanan'Andriamanitra. Maniraka anay Andriamanitra. Itory teny mahafaly aminao. Hanambara aminao fa velona Jesosy. Vahaolana izy. Izy nahary asika araky ny voalazany ty teny ny soratany Jeremia ty. Ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe izany, tamin'ny sandrinao lehibe izany, tamin'ny sandrinao naizitra izany. Zany hoe mety mahalala ihany ianao fa le Andriamanitra neny nahary anao e. Mety mahafantatra ihany ianao fa ilay tompo sotoany eny nanao anao e. Nefa indrisy ohatrany miainao anaty olana ianao ankehitriny. Ohatrany miainao anaty ady ianao ankehitriny. Anatina fikorotanana ianao ankehitriny. Manana vahaolana sara ho anao Andriamanitra. Mialohan'ny hitondrako famelabelarana ny amin'ny olana sy ny ady iainan'ny olona ankehitriny. Manoloana ny zava-misy aina sika ankehitriny. Haka ampahany vitsivitsy aho hoe ireto misy olana maromaro izay fahita ankehitriny mahatonga ny olona miteny hoe indrisy. Ao anatin'izay ihany koa de hanome vahaolana sika ihany koa Andriamanitra. Ao amborinan'ny famelabelarana de hanome vahaolana Andriamanitra ny amin'ny tokony ataotsika. Ary any ampamaranako azy aza de homena sika ny tokony atao mba ahafahasika mahita vahaolana indray. Ka mialohan'izany rehetra zany mba hitondra sika ao anatin'ny fahavononana hiaino an'le afatra ho ambara. De ndeha hanaraka hira anankiray sika hoentisika io manatanteraka ao anatin'izay satria fantako fa mety mbola ao anatin'ny fanaovanjavatra nga ianao mba hahafahanao miditra tanteraka anatin'ny fiomanana am'izany. De ndeha hanaraka hira anankiray sika eto amin'ity toerana ity izany. Acclamons fort pour notre Seigneur. Let's get back to
eny ary tompoko isaoran'Andriamanitra tamina fahasika ny eno an'izay ira fidirana natao sika teo izay araky ny nitondrako anao tery am-piandohana manana vahaolana sara ho anao Andriamanitra. Ireto misy karazana olana visivisy pesaka ny olana mety iaina ny olona fa karazana olana visivisy no hosongaiko hanambarako aminao fa maro ny olona miainao anatin'ny olana ankehitriny mitomany ankehitriny no ny fisina olana eo amin'ny fiainany very hevitra izy nefa Andriamanitra manana vahaolana hoentina ho asika. Andeha hozeresika ny karazana olana anankiray izay maro ny olona voafatotra ao anatiny ka mahatonga azy mahatafateny an'ilay teny hoe indrisy. Ny voalohany mety manana olana ara-panahy ny olona anankiray, manana olana ara-panahy. Inona moa ity olana ara-panahy ty? Songa isika ao anatin'izany olana ara-panahy zany de ny hoe voafatotry ny fanahy rasy ny fiainany sy manana fiainana tsara, mba misy fanapaha-kevitra tsara avy ao aminy amin'ny zavatra atao, fa ny fanahy rasy no mibaiko azy. Ndenge isika izery tenin'Andriamanitra atao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny 9:20. Timoty faharoa toko faharoa ny 9:20 zao vaky ny teny: ka ody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly izay manao azy sambelona hanao ny sitrapony. Averiko vakina: ka ody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly izay manao azy sambelona hanao ny sitrapony. Raha ity teny nambarany Timoty ity, misy fiainan'ny olona azo ny devoly sambelona ka sy manana fahefana hanao ny zavatra irin'ny fony mahasara azy sy ny zavatra mety eo aminy, fa ny programa ny devoly fahavalo zay manao sambelona azy no somaintsy taterahany. Zany no atao hoe voababo ara-panahy. Firy ny olona sy mahazo aina raha sy miteny ratsy, firy ny olona sy mahazo aina raha sy mahatateraka zavatra rasy, sy mahazo aina raha sy mandeha mangalatra. Indray mandeha aho de nifanena tamin'ny olona anankiray, nanantonaty lehilahy anankiray de zao ny nambarany: tena mangetaheta fahafahanao, tena mangetaheta famonjenao, inona ny tokony ataoko mba atonga aho voavonjy? Fa izaho miditry ny fonza de aho de manenina, mivoako ny fonza de tafalasaka anatin'ny alatra indray, aveo tafiditry ny fonza indray manenina, miala ny fonza tafalasaka indray. Inona ny tokony ataoko? Niezaka ihany aho nampianatra azy, niezaka mba nampahery azy, saingy nataony ho fanavotana ny tenany fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa sy nataony ho fiainany. Ka mandraka ankehitriny de mbola voababony zany io ranamana io. Eo ihany koa ny tiako hitaritana asika, misy ny atao hoe olana vokatry ny fahababona ara-panahy. Mety voababo ara-panahy ny tokantranonao, misy olana ny tokantranonao satria voafatotry ny devoly amin'ny fahazaran-dratsy,
voafatry ny devoly amin'ny fiainana sy izy sy mety misokatra misy ny fiainanao satria misy devoly mamatotra ao omenanao mivahaolana te hamonzy anao Andriamanitra te hanafaka atsika izy satria le Andriamanitra ivavahantsika de hamonzy asika amin'ny famatoran'ny fahavalo. Amaky tenin'Andriamanitra anankiray indray sika atao amin'ny Isaia toko voalohany ny 9:9. Isaia toko voalohany 9:9 zao mivaky ny teny: hatramin'ny faladi ka hatramin'ny lo de sy misy izay sy marary fa ratra sy dia kapoka ary fery vao sy mbola voaporitra na voafehy na voalemy diloilo izy. Inona moa ty mpaminany Isaia ambara ity? Misy olona voafatritry ny fahavalo ka noarina hatramin'ny hoe misy ratra sy dia kapoka ary fery hatrany atapindoha ka hatrany apaladi, zany hoe sy misy fiainana ho azy fa olana foana no iainany, sy misy andro mihiratra misy ho azy. Sendra mivoaka any ivelany de mahita olona mifaly de mba miara mifaly amin'ny olona any ivelany, fa miditry ny tokantrano nefa noho ny famatorana ataony devolon'ny tokantranony fahoriana no ao. Mbola sy le fahoriana ve anao androany? Te hiditra ao amin'ny tokantranonao io Andriamanitra, hamboly fifalianao ao, hamboly fiadanam-po ao, hamboly firavoravonao ao, eny hoe hatramin'ny farany fotsiny ny afatra fa ahita fahasarana ianao. Ineny koa moa ny olana ara-panahy mety misy zany. Ndao amaky tenin'Andriamanitra isika atao amin'ny Efesianina toko 2 ny 1:1. Efesianina toko 2 ny 1:1. Ndao vaky isika angakengana manomboka amin'ny 1:1 de ofaranako amin'ny 1:5 amizay mazava ny tian'ny tenin'Andriamanitra ao ambara. Efesianina toko 2 manomboka amin'ny 1:1 de ofaranako amin'ny 5. Ary anareo de efa velomina fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araky ny fomba n'izao tontolo zao, araky ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra de ny fanahy izay miasa kehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrasika rehetra tena koa tondrasika tena koa fa iny tamin'ny filan'ny nofotsika ka nanaovasika ny daniny nofo sy ny saina ary araky ny toetsika de zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Eo amin'ny 1:4. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo no ny alehibe ny fitiavany izay nitiavany asika na de fony maty ny fahadisoana aza isika de dia nahavelona asika niaraka tamin'ny Kristy. Zany hoe misy ny atao hoe olana vokatry ny fahafatesana ara-panahy. Mety olona manana an'izay sosialy le olona teo aloha, mety olona mba nivavaka ihany le olona teo aloha, saingy ny afaty ny ara-panahiny vokatry n'inona? Vokatry ny nataony ihany. Nanomboka tsy nandeha namonjy fivoriam-bavaka itsony izy, nanomboka nataony fombafomba sy fahazarana ny mandeha manompo an'Andriamanitra, any ka maty ny ara-panahiny. Rehefa maty ny ara-panahy de nanomboka nanageza azy ny herin'ny fahavalo, nanomboka namatotra ny fiaina tokantrano ny herin'ny fanamaloto, any ka anatin'ny olana izy akehitriny. Raha izany karazana olana zany no mahazo anao, andao hitodika amin'i Jesosy, hanafaka anao Andriamanitra. Tsy hamelanao ho resy amin'io ady io izy, tsy hamelanao ho resy amin'io olana io izy, tsy hamelanao ho rava amin'io ady misy eo amin'ny fiainanao io Andriamanitra. Te hamerina anao amin'ny fanompona azy izy satria zanany ianao, satria tiany ianao, satria te hanasoa ny fiainanao izy ka maniraka anay hitondra n'izany afatra izany eto amin'ity toerana ity. Ndao idirasika ny tapany faharoa, inona ihany koa ny olana misy eo amin'ny fiainan'olona akoatra ny lazaiko taminao ny olana ara-panahy teo. Inona ny olana misy eo amin'ny fiainan'olona ka mahatonga ny fiainan'olona manana an'le teny hoe indrisy ankehitriny? Ny faharoa de izao, manana olana ara-piainana ny olona anankiray. Na de so azavaiko besaka de maro ny olona voafatritry nyty olana ara-piainana ity. Anome ohatra anankiray ianao sy visy am'izao vaninandro ena asika zao, ny olona mangetaeta mba hiditra ao anatina tokantrano. Rehefa tonga ny fotoana tokony hanambadian'ny olona anankiray de manana etaeta izy mba hiditra ao anatin'izany atao hoe tokantrano izany. Tonga tokoa ny fotoana mety mahita tokantrano ihany izy, saingy
maro ny olona miaina ao anatina fikorotana tokantrano ka manenina noho ny amin'ny dirany amin'ny tokantrano io. Iregny no atao hoe olana ara-piainana. Ahoana moa programan'Andriamanitra ny amin'ny tokantrano? Andriamanitra misy ny napisy ny tokantrano satria Andriamanitra no nilaza manao hoe sy sara raha irera lehilahy ka de nomena Andriamanitra vady sahaza ho azy. Zany hoe Andriamanitra no nanorina an'izany atao hoe tokantrano zany. Fa maninona ankehitriny ny olona tafiditra ao anatin'ny tokantrano indray no ranomaso no iainany ao, fahoriana no iainany ao, tebiteby lava no iainany ao, rava ny fampitokisana, rava le fiadanana, rava le fiainana tena izy. Aoka isaina lalina. Sy programan'Andriamanitra ny fahoriana misy ao anatin'ny tokantranonao io, fa ny programan'Andriamanitra aminao fiadanana, programan'Andriamanitra aminao fifaliana, programan'Andriamanitra aminao fahombiazana. Inona ihany koa ny ohatra mety omeko? Mety tafiditra anatin'ny tokantrano ihany ny olona anankiray, mety mahita fifaliana misy izy ao anatin'ny tokantrano saingy. Hoy ny teny manao hoe ny anabady kiterahana. Rehefa tonga eo misetra tokony hiteraka am'izay ndrisy tsy mety mahazaza raha vehivavy mikorotana ny fiaina tokantrano satria sy misy zaza ao anatin'ny tokantrano. Zavatra anankiroa no apetraky ny tompo ato anatiko androandry. Sy programan'Andriamanitra ny nanome tokantrano ka zay hita zaza zany. Ny programan'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza mitombo mameno ny tany miamaroa fara. Fa inona ny mety ho fototry ny tsy fahitana zanaka? Mety vokatry ny nataotsika ihany. Ohatra, tamin'ny andro ny mbola fahatanorana de mety ho be vokatsy tamin'ny programa nga ka de nanapa-kevitra hoe andeha ho asorony ty zazy ty fa mbola sy fotoana tokony hiterahany zao. Sy programan'Andriamanitra zany. Any ka lasa sy nahita zaza sony taty aoriny, tonga ny nenina, tonga ny fandasana anaty eritreritra samirery. Soran'ny tompo ianao fa mifanena am'ty fandaharana ity, ho azonao ioriny fonao io satria amindra fo aminao Andriamanitra. Mety voadona kely misy ny fonao maheno an'izao fandaharana izao hoe dray tena ny fiainako misy zany voalaza izany. Andriamanitra mamangy anao satria te amerina ny fiadanana eo aminao izy. Ny faharoa de mety ho izao, mety momba misy raha vehivavy araky ny voalazan'ny Baiboly. Maro ny voalazan'ny Baiboly hoe ianona de momba, ianona de momba, ianona de momba. Fa izao rehefa manantona an'Andriamanitra izy regny, azony irin'ny fony, tateraka ny faniriny. Androany ihany koa amin'ny mampanopin'Andriamanitra de te hisodrano anao ho azonao ny irin'ny fonao, ho tateraka ny fanirinao raha tena miaraka amin'ny Jesosy ianao. Inona ihany koa ny mety olana ara-piainana misy am'izao vaninandro iainasika zao. Tahaky ny olona rehetra ihany, mety mba mitady asa ianao mba hifivelomana, mety mitady asa ianao mba hahafahana mivelona, nefa zay toerana rehetra andehananao de mandahanao avokoa. Mety manao asa tena ianao de tsy mahomby, mandeha miasa aman'olona tratran'ny fanilikiliana, mety raisiny ray volana de roany sy avelany asa ao indray. Mandeha mitady asa hafa indray sy mandray anao ny olona. Zany ny atao hoe olana ara-piainana. Androany vaovao mafaly no ambarako anao, mbola misy fanantenanany aminao hoe Jesosy no anarany, afaka hitrasehatra amin'io fiainanao io izy. Inona ny olana karazana olana fahatelo hoentiko anazavana ny fiasan'Andriamanitra ho anao eto amin'ity toerana ity. Misy ny atao hoe olana arabola, izay matetika pahazy ny olona maro ihany koa. Misy ny atao hoe olana arabola. Amin'ny Baiboly raha ity Baiboly kristianina izay ampiasaisika ity de misy maromaro visivisy voalaza ao anatin'ny Baiboly nanana olana arabola, fa rehefa eo Jesosy de mivahany olana. Ohatra anankiray ny nahazo an'i Petera atao amin'ny Mateo 7:20, andininy 5:20. Mateo 7:20 ny andininy 5:20. De hoy Petera, mandoa ihany izy ary raha vao tafiditra tao an-trano Petera de nisakafany de nosakanany Jesosy. Teny izy ka nataony hoe ahoana ny hevitrao Simona, avy amin'iza mo no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany
faditseranana sy volany etra avy amin'izy avy amin'ny zanany va sa avy amin'olo-kafa tonga de sambikina amin'ny andininy fahafito amby roapolo nefa andrao isika manafotoana azy de makanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjono ary raiso izay azany rano azonao voalohany ka rehefa sokafanao ny vavany dia hita vola sekely eo ianao de raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy anao. Petera nanana olana amin'ny fandoava-ketra, nanomboka ny ady hevitra, nanomboka nisy resaka ny fanaovana tamin'i Jesosy ny amin'ny etra, fa rehefa hitan'i Jesosy hoe olana ny fitadiavana ny vola handoavana etra, de nanomboka na mahaolana ny tompo naneho hoe izay olana tonga eo amin'i Jesosy dia ahitana vahaolana avokoa. Amin'ny vahaolana sy neritreretin'olombelona na mahana ny olana nisy teo amin'ny Petera, satria ahoana hoy ianao raha ny marina kokoa rehefa mandeha manarato ny mpanarato sy tonga de vola ny hitana any anaty rano, fa ny zavatra azo avy any anaty rano, ny trondro azo avy any anaty rano no amidy vo tonga ny vola eo am-pelantanana. Fa teto hafa misy ny vahaolana nomeny Jesosy, mandehana manaratova izay trondro azonao voalohany ao de sokafo ny vavany, alay voava misy vola ao mba hanehoana Andriamanitra fa sisy hainy atao. Manana olana arabola ve anao mihaino ahy eto amin'ity toerana ity? Amany olana misy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra fotoana izao itodiasika amin'i Jesosy osy lalàna misokatra ny fiainanao, amany olana misy eo amin'ny fiainasika io Andriamanitra, satria sisitrany ny iainasika ao anatin'ny fahaverezan-kevitra na ao anatin'ny olana saribahana am'izao vaninandro iainasika zao. Mazava sara aminao ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra de milaza manao hoe hanavaka ny olona manompo sy ny tsy manompo izy. Misitona anao izy mba hiditra ao anatin'ny sehatry ny fampona fa hoavahana ny fiainanao. Inona moa zany no sosikevitra na vahaolana avy amin'Andriamanitra mba ho entina mamaha any olana misy eo amin'ny fiainasika io. Mialohany hidirako amin'izay vahaolana izay de tiako ny manambara aminao ny antony mety mahatonga ny olana ka mahatonga ny fiainan'olona manana an'le teny hoe indrisy. Misy antony visivisy reto, tsy voatery ireo olazaiko ireto avokoa ny antony rehetra, fa misy antony visivisy ireto mahatonga ny olona miaina ao anatin'ny olana, miaina ao anatin'ny oady sy ahitana vahaolana io izany. Ndesika izery tenin'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Exodosy toko fahafito ambin'ny folo. Exodosy toko fahafito ambin'ny folo. Exodosy toko Exodosy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Exodosy toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. De tonga tao mara izy fa tsy nasotro ny rano tao mara satria nangidy izany. Koa izany no nanaovany anarany hoe mara. De nymonomonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotronay, ary de nitaraina tamin'i Jehova izy ka de nanehoany Jehova hazo anankiray, ary rehefa nasipy tao anaty rano zany de tonga mamy ny rano tao no nanomezany Jehova lalàna sy fisipoka ho azy, ary tao no nizahany toetra azy. Ity teny farany tia no hitondrako fanazavarana eo aloha. Anisan'ny antony mety mahatonga ny indrisy ao amin'ny fiainan'ny olona, voalohany mety handalo fizahan-toetra izy. Mety efa kristianina ianao mihaino ahy, mety efa mba mivavaka ihany ianao mihaino ahy, de hoy ianao zany efa mba kristianina ihany e, zany efa mba olona mivavaka ihany e, maninona ny mbola misy ady mangotraka amin'ny fiainako, maninona ny mbola miatrika an'izao aretina izao aho, maninona ny mbola miatrika an'izao fikorotanana izao aho, maninona ny mbola miatrika an'ity ady tsy mety ahitana vahaolana ity aho. Ty teny ety ny valiny, satria Andriamanitra de mizaha toetra sika andro amanalina. Hoe olona manao ahoana moa ianao io? Efa mba mahasapy ny fitiavan'Andriamanitra ve ianao? Tena mbola mino ve ianao fa Andriamanitra de mahay mamaha olana? Tena mbola ao anatinao ve le finoana fa le Andriamanitra nahary asika tsy manahary asika zany? De zany toetra isika mba hipoiran'le hoe
finoana. Etenjahan-toetra ny zanak'Israely, inona moa no natao taminy? Olona efa mangetaeta te hisotro rano, olona manana etaeta be, efa elany nangetaeta. Ahoana reny mba aiza reny ahitana rano sotroana, aiza reny mba ahitana rano ivelomana, aiza reny ahitana, de noentin'Andriamanitra teo amin'le rano, loharano anankiray. Rehefa noentina teo amin'le loharano anefa izy ireo, vo nanomboka ny sotro indrisy, ity teny ity, rano mangidy ny ranony izy teo. Zany hoe rano tsy mamy ny voasotro, ary rehefa nanomboka ny sotro de nanontany ambava aza de naloa avokoa. Fa rehefa nanomboka nitodoka tamin'le mpanompon'Andriamanitra, nanomboka nanompo maso tany amin'le mpanompon'Andriamanitra, ary nanomboka ny teny fa hoany sao, fa hoana ny aminay ity, mbola misy vahaolana ve, mbola misy zavatra azo antenaina ve? Tsotra ny tsy toy n'le teny. Rehefa nitodoka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra de mitovy am'le hoe manomboka manompo maso amin'Andriamanitra. Andriamanitra nanome vahaolana, nisy hazo kely teo akaiky mpanompon'Andriamanitra, le lehilahin'Andriamanitra atao hoe Mosesy. Io hazo kely io no nasipy tao anatin'le rano de nivadika mamy ilay rano. Sy hoe niova rano hafa, sy hoe nde ndray hitady loha rano hafa, fa le rano teo ihany no nanasipazana an'le hazo de nivadika mamy. Inona moa ny tiniten'Andriamanitra mbara amin'ity hoe fizahan-toetra ka nanipazana ny rano, ny hazo tao amin'ny rano ity? Indraindray isika de miatrika olana saribahana noho ny amin'ny fizahan-toetra atao eo amitsika. Satria Andriamanitra tia asy anao, satria Andriamanitra te hamonjy asy anao, satria Andriamanitra te hiaso asika hiditra amin'ny sehatry mifampona tena izy. Tanjon'Andriamanitra sy miova, te hitondra asika ho any an-danitra izy. Tanjon'Andriamanitra sy miova, ilay fiadanana efa nyteneniny hatrany am-boalohany de mbola io ihany ny tiany aina asika mandraka ankehitriny. Ka tsy maintsy zahan-toetra isika raha mitoetra amin'ny finoana na tsy, na mbola ao amin'ny fanantenana an' Jesosy na tsy, satria sy miova amin'ny programan'Andriamanitra. Tena tia asy anao izy, te hamonjy ny fiainako sy ny fiainanao izy, manana tanjona tsara amin'ny fiainako sy ny fiainanao Andriamanitra. Mety mandalo fizahan-toetra ianao ankehitriny, tsotra ny valiny, mitodia amin'Andriamanitra indray e. Andao tena hitodoka amin'Andriamanitra indray tsika e, fa manana tanjona tsara eo amin'ny fiainasika Andriamanitra. Ny faharoa kosa de izao, inona ihany koa no mety ho anton'ireo olana ka mahatonga asika manao indrisy ireo? Ny faharoa, mety vokatry ny fahotana izay nataosika na mbola iainasika mandraka ankehitriny. Mety ho vokatry ny fahotana ho iaho, satria ny tenin'Andriamanitra de milaza manao hoe, ny tenin'Andriamanitra efa diso isika loatra, ny ato amin'ny Isaia 7:50 andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 7:50 andininy voalohany sy ny faharoa. Zao mivaky ny teny: indro ny tanan' Jehova sy foy fa mahavonjy, ary ny sofiny sy lalindalovana fa mahare. Fa ny eloka reo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotana reo no mampiafina ny tavany aminareo, ka de sy miaino izy. Inona moa io ambaran'ny tenin'Andriamanitra io? Sy foy ny tanan' Jehova sy lalindalovana ny sofiny, zany hoe rehefa miaso azy ianao de tonga ny tanany, manome ny tanany hamonjy anao izy, ary taka ny tsara misy ianao ka. Ny sofiny ihany koa tsy lalindalovana. Rehefa mitaraina isika, rehefa miaso azy isika, tena miankina tanteraka amin'izy Andriamanitra isika, de miaino asika Andriamanitra. Saingy eo amin'ny andininy faharoa, ny eloka atsika na ny fahotatsika no efitra mampisaraka asika amin'Andriamanitra, ka de sy miaino Andriamanitra. Maro ny olona miaso an'Andriamanitra ihany nefa ny fahotana miara-dalana aminy, sy miaino Andriamanitra. Maro ny olona ampiarahany lalana ny fanimpony an'Andriamanitra sy ny fahotana, sy miaino an'izany Andriamanitra. Ary marina amin'ny ambarany Andriamanitra fa raha fahotana no iainasika
de sy miaino asika izy noho izany io fahotana am'raiky tapisaka io de mila ialantsika aloha raha te ahita ny tanan'Andriamanitra miasa isika aoka tena ho olona marina isika zay rehefa nge ny antony natonga ny fahotana nisy tamin'olombelona natonga an'Andriamanitra sy niaino atsika atao amin'ny Genesis 3 novakeko manomboka amin'ny 9:140 de ho faranako amin'ny 9:7:10 Genesis 3 manomboka amin'ny 9:140 faranako amin'ny 9:7:10 ary roy koa izy tamin'ny ravehivavy be de be ny fahorinao aho indrindra fa raha manananaka ianao ary fahorina no iterahanao zanaka ary ny vadinao no ianteherany fanirinao ka izy no anapaka anao 7:10 ary roy koa izy tamin'ny Adama satria efa niaino ny feo ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo zay nandrarako anao hoe aza hinananao zany de voaozina ny tany noho izay nataonao fahorina no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao 9:20 ary haniry silosiery ho anao izy ary ho anao ny anana famboly ny fahasembohan'ny tavanao no azonao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany fa ny tany no nanalananao fa vovoka ianao ary verina ho amin'ny vovoka indray raha ity teny novakisika teo ity sy fahorina no arin'Andriamanitra asika fa fiadanana saingy rehefa manota ny olona de miala Andriamanitra ary ny tena olana azy de manomboka nisy ozina ny tatao teo amin'ny fiainan'olona vokatry ny fahotana izay niainany ny ozina nazo ny ravehivavy eto de mazava be be de be ny fahorinao ao indrindra rehefa miteraka ianao rehefa manananaka ianao de fahorina ny terahanao ny zaza satria nanota nanaiky ny teniny devoly Eva de tonga tamin'izany olona izany ny Adama ihany koa de tahaka zany satria niaino ny teny vadinao ianao tamin'ny fahotana nataony de ozina ihany koa fahorina ho anao ny fitadiavanao ny sakafo ho aninao nefa zavatra efa niainana fiadanana efa niainana teo aloha raha lasiana bavy ny fahotana de mahatonga sika hiaina ao anatin'ny fahorina ny fahotana de mahatonga sika hiaina ao anatin'ny olana sy ny ady ny fahotana de mahatonga ny fiainasika tratra ny indrisy mandrakarivo raha tapa-kevitra hiala amin'ny fahotana kosa nefa sika Andriamanitra mamindra fo amsika Andriamanitra mamela ny otasika Andriamanitra dia Andriamanitra afaka ny hamindra foa amsika indray ny fahatelo farany ny amin'ny antony mety mahatonga ny olana eo amin'ny fiainasika de izao ny devoly fototry ny olana misy no tafiditra eo amin'ny fiainan'olona anankiray ka lasa manana olana izy na ny amin'ny ara-pahasalamana ny tenenina teo na ny amin'ny ara-bola ny tenenina teo na ny amin'ny ara-piainana no tenenina teo na ny amin'ny ara-panahy no tenenina teo raha ny devoly ny tafiditra ao anatin'ny olona de indrisy foana ny fiainan'olona ndao ngesika izy ery-tenin'Andriamanitra anankiray atao amin'ny Apocalypse 3:20 2:20 novakiko ny amin'ny tapany be moa ny tena tiako hosindrina amin'io zao mivaky ny teny ary noho izany mifaliry lanitra sy nareo monina nareo izay monina ao aminy fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa hidina hoeny aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny ny devoly nidina teto ambonin'ny tany zay nazera teto ambonin'ny tany de miaraka amin'ny fahatezerana lehibe ka raha misy olona hitany fa sisy an'Andriamanitra ao anatiny de mora aminy miditrao ary raha izy ny tafiditrao de ho fahorina ny fiainan'izany olona izany zany hoe ny fisiny devoly ao anatin'ny olona de fahampitehana no sary misy ao anatiny zany fiainan'olona izay nidirany devoly izany aoka tena handiny tena indrindra amin'ity ora ahenonao ny fandaharana ity sy io aretina io no tian'Andriamanitra hiainanao eto amin'ity zao tontolo izao izay toerana fandalova sika ty sy io fikorotanana io no tian'Andriamanitra hiainatsika amin'ity toerana fandalovana ity
sy io olana sy ady io no tian'Andriamanitra tena iainanao amin'ity tany fandalovasika ity. Rehefa nametraka asika teto ambonin'ny tany Andriamanitra de fiadanana no tia ny iainasika. Hidra ao anatin'ny famaranana isika rehefa aveo. Fa mialohan'izay, alohany anambarako hoe inona ny tokony atao, de ndeha anaraka hira anankiray indray isika. De ao ambadiky ny hira izay ianotsika dia homenanao ny tokony hataonao zany. Ndao asika tompoko.
Ien tompoko isorasika ny tompo lehibe zay nahafahasika ny eno ira fiderana teo zay misy matoky hafa velombelona sahadiny ao anatinao na de mbola tao anatin'ny olana sy ny ady azy ianao de misy matoky hafa mifaly anao ankehitriny am'izao fotoana izao de iditra amin'ny tokony ataosika satria ny teniny aingasika teo izay voalaza tao amin'ny lioka sy ny Jeremia nanambarana fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra de izay ihany koa ny idirako ny amin'ny hitondrananao amin'ny tokony hataonao satria Andriamanitra manana planina tsara ho aso ho anao te hanala ny aretina misy eo amin'ny fiainanao io te hanala ny olana sy ady misy eo amin'ny fiainanao io te hiditra ny sehatra handray atanana ny fiainako sy ny fiainanao de andao itsika inona moa ny tokony atao am'zany mbola misy fanantenana ny fiainanao aza mbola manaritoky eto am-pianonana zao fandarana izao misy fanantenana ny fiainatsika misy vahaolana ho an'ny fiainatsika Jesosy no anarany raha tena vonina andray an' Jesosy ao anatinao ianao tena vonina hanompo azy ianao tena vonina hametraka azy ao am-ponao ianao ho mpanjakanao sy ho tompo ny fiainanao misy vahaolana io fiainanao io satria tsy diso amin'ny ambarany Andriamanitra nomena sika Jesosy natolony atsika Jesosy ho vahaolana ho aso ho anao zany ny antony natongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany hamonjy ny olona za mino sika sendrasendra zao nanarahanao fandarana izao fa tena programan'Andriamanitra mihitsy hitondrana vahaolana ho anao raha mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao androany raha mamerina azy ndray ianao androany ho velona ao anatinao de ho sitrana io aretinao io iva io olana arabola misy eo aminao io hilamina io fiaina tokantranonao io hiverina le fiainana sy fiadanana zay efa nomany ny tompo ho aso ho anao andao ary handray an' Jesosy indray tsika andao tena handray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainatsika indray ny faharoa de izao andao tena hanantona an' Jesosy isika andao tena hanana saina andeha hanantona azy fa sy ho laviny isika raha manantona azy zao mivoalaza ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fahafito amin'ny telopolo Jaona toko fahaenina andininy fahafito amin'ny telopolo izay rehetra nomeny raiko ahy no hanantona ary izay manantona de sy mba ho laviko mihitsy izay rehetra nomeny raiko ahy ho Jesosy no hanantona ary izay manantona tsy ho laviko raha mangetaeta anao androandry anantona an' Jesosy tsy tsy andahanao zany izy ao amin'ny toerana misy anao tsy haiko aiza ny toerana misy anao zao raha ianao manapa-kevitra anantona an' Jesosy tsy mba andahanao zany izy fa tena vonina handray atanana ny aminao tena vonina handray atanana ny olana misy eo amin'ny fiainanao io tsy olona ray no efa niresaka taminay fa rehefa nanantona an' Jesosy niverina tamin'i Jesosy de nisy vahaolana ny fiainany tsy haiko efa hainao loatra le tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina andininy folo andininy faraika amin'ny telopolo izay efa matetika famakytsika zany teny zany le asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo izay mivaky manao hoe de hoy izy roa lahy minoan' Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny ankohonanao tenin'Andriamanitra efa diso aisika zany teny zany na de sy ho vakina amin'ny baiboly tsony aza efa tokony hipetraka ao anatisika ny fanatonana an' Jesosy de mila finoana ny fanatonana an' Jesosy de mila velonao le fanantenana ny fanatonana an' Jesosy de mila manana an'le fitiavana raha mino an' Jesosy ianao io raha tena mino azy amin'ny fonao zato isan-jato ianao de ho veloma ao anatinao indray lay fahasarana ho esorina aminao ny aretiny ho esorina aminao ny olana ho esorina aminao ny ady satria sy diso amin'ny ambaran'Andriamanitra mino an' Jesosy tompo ho vonjena ny tokantranonao ho vonjena ny ankohonanao ity vao farahanako zao afatra izao ankatoavy zay lazay ny tenin'Andriamanitra fa tiany ianao ankatoavy zay lazay ny tenin'Andriamanitra fa tena te hiara-dalana aminao izy ankatoavy zay lazay ny tenin'Andriamanitra fa eto sika mahita fiadanana miala eto sika ho any an-danitra
apetrao amin'ny fonao arany tananao ilany de razonao atao asandratra ny ilany de asandrato zany fa raha hoe raha amin'ny toerana sy afaka manaovana an'izany kosa ianao de manomboka ataovy miteny ao am-ponao ny sainao hivavaka sika am'izao fotoana izao za manokana amin'ny mampanompon'Andriamanitra de mino aho fa ny vavaka zay ataoko a de akasika anao ny fanahy mason'Andriamanitra hanasitrana anao izy raha marary ianao de manomboka apetrao moramora mifaritra marary ianao ny tananao raha manana olana ihany koa ianao de apetrao amin'ny fona moramora ny tananao raha afaka mandohalika moa ianao de sy maninona mihitsy mandohalika ianao a hivavaka isika hametraka fiainana eo am-pialatanan'Andriamanitra ary hiverina amindray satria izy ihany no vahaolana ho asika Jesosy ihany no vahaolana ho asika izy no afaka manasitrana ny aretina afaka mamahaolana hivavaka ary sika tompoko Jehovah rainay sara indrindra zay any an-danitro sy miafina aminao ireto olona manaraka ny fandaharana tompo nandreny amin'ny teninao izy efa nambara aminy aminao Jesosy ilay mpanafaka noho izany ankehitriny mampanontonao aho mangataka famindrapo aho azy mifona aminao aho noho ny amin'ny aretina misy ao aminy mifona aminao aho noho ny amin'ny olana misy ao aminy mifona aminao aho noho ny amin'ny ady mangotraka misy ao aminy tompo Andriamanitra be famindrapo ianao tahaky ny namindranao fo tam'ilay lehilahy zamba tahaky ny namindranao fo tam'ilay vehivavy nitsidra efa tam'ny taonany maro tahaky ny namindranao fo tam'ilay lehilahy teo amoron'ilay rano anankiray tao Isara endrika sitrana izy reo ny vany olana nisy tam'ny fiainan'izy reo tahaky zany any koa ny angatahako tompo ho amin'ny reto olona manaraka amin'ny fandaharana mamindrafo aminy sitrany ny aretiny fa hao ny olany manana olana ty ora sy fotoana ity de anehoanao fa ny sy hainy olona hainao Andriamanitra atao aoka tompo ny tananao mahery hitoetra ao amin'izy ireo izay rehetra manantona anao io ny teninao de sy lavinao fa namasinao ataovy ny asanao ireto olona ireto manantona anao ankehitriny manomboka mitodika aminao ny sainy manomboka mitodika aminao ny ao andohany tena Jesosy marina amin'ny vahaolana noho izany izay rehetra manomboka misaisaina fahombiazanao aminao de aoka ianao ny ampahomby azy tononoko androany ny fahasarana foana kosa ny herin'ny fanahy rasy didiko ny fanahy mampanota didiko ny fanahy rasy rehetra fanahy miapanga foanako ny herin'ny fanahy maloto ninonina karazany nahatonga azy sy ahita valimbavaka foanako zany mahatonga azy miainao anatin'ny aretiny mahatonga azy miainao anatin'ny olana sy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo fa tsara ianao isaorako ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary tompoko mifarana mony fotoana zay nafahako nanambarany amin'ny tenin'Andriamanitra teto amin'ity toerana ity raha mahalinanao na tianao no mba hifandray aminay de misy an'io laharana finday io eo ambany io moa zany no afahanao mifandray amiko de afaka mianso ianao amin'ny ora rehetra zay afahanao mianso za ihany koa de vonina ny andray anao raha tianao moa ny miona amin'ny vatana aminay de afaka mianso ihany koa ianao de afaka mifanamboatra programa itsika ny amin'ny tokony hionana izany vonina andray anao atrano zay satria efa nanaiky zay ny amin'ny iraka nanyrany tompo ary nitory ny fahasarany no ampisinay ka de afaka ny andray anao mandrakariva maniry zay ny iona aminao ny filazana kosa de tahaka zao izahay ato amin'ny fiangonana Rema fanafahana international dia isandrondrakely moa zany no mitoerana misy anay raha manontany ianao aiza ny fiangonana refio anao zay mbola sy mahafantatra tonga eo akadimbahoaka ianao de afaka manontany olona fa hitany zareo eo androndrakely zany raha avy aty androndra kosa ianao de mbola afaka manontany ihany koa fa atorin'olona anao ny lalana makao manana ny fotoam-bavaka izahay ny alahady zay misy fotoana indimy zany ny voalohany de miditra amin'ny eninora ny faharoa miditra amin'ny valo ny fahatelo miditra amin'ny folo ary ny faefatra miditra amin'ny roa ambin'ny folo ny famaranana kosa de miditra amin'ny roa ora ny akamaroan'ireo fotoana ireo de misy vavaka fanafahana zay arahasika mitolona mambavaka mba hitondra sika amin'ny fanafahana izany ny alasinainy maraina ihany koa de misy fotoam-bavaka ao amin'ny fiangonana inona moa io fotoam-bavaka io fotoam-bavaka zay sy tazomana olona ela fa adiny ray ihany miditra amin'ny enina mirava amin'ny fito izay anolorasika eo am-pilatanan'Andriamanitra ny herinandrotsika herinandro mahagaga moa nomenay lohatenin'izy io ka de manasanao izahay mba ho tonga ny amin'izany
Mindry matoky aho fa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra zay ihany koa moa de manana fotoana favaka fadikanina izay teterahanao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely ihany ny talata sy ny alakamisy izay samy manomboka amin'ny 8 ora izany. Misy fotoam-bavaka kosa manomboka amin'ny 12 ora izay anasana ianao fa hitay asika Andriamanitra ny amin'ny firaisansika ny amin'ny firaisana mivavaka izany. De mirary ny fahasoavan'ny Tompo ho anao izany tompoko samy dahin'Andriamanitra mandra-pioana indray.